ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Raha afaka tatrety alarobia faharoa amby roapolo ny volana Mey ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan'ny tsaramaso araka ny jaona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Jaona toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo fakina anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Jesosy no nialina ka nanao taminy hoe raby io. Fantatra efa mpampianatra fa amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no mba azy. Jesosy namarika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy taminy ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibodreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azakaka no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako dindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy ity mofinaina ity. Ary mazava ho azy fa notsongainy Jaona tamin'ireo karazam-pampianarana izay resahan'i Jesosy mba entina mampita amintsika ny toetran'ny olona izay mandray ny fanahin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy-masina eo amin'ny toetran'ny olombelona, eo amin'ny toetran'ny mpino. Maka lafy ny zavatra roa mazava itsika amin'ny ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ity, momba ny resahan'i Jesosy amin'ny hoe izay ateraky ny rano sy ny ateraky ny fanahy. Raha tsy ateraka indray ny olona hoy Jesosy dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ilay ivombolana hoe mahita eo dia mahafantatra. Ny dikan'ilay hoe mahita eo dia tsy hoe tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mahafantatra ilay fanjakan'Andriamanitra, tojo ilay fanjakan'Andriamanitra, mahita zany hoe miona amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy zany no nisaka tamin'ny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fanjakan'Andriamanitra zany eo foana. Fanjakan'Andriamanitra efa tonga eto amin'izao tontolo izao. Fanjakan'Andriamanitra misy eto amin'izao tontolo izao. Fa raha tsy ateraka ny olona tsy mahita azy, tsy mahatsapa azy. Ary dia ilay ateraka no anankiray tsy azon'ny Nikodemosy. Fanjakan'Andriamanitra azon'ny Nikodemosy ihany satria mpampianatra teolojia izy, satria fariseo izy, nivolavolaina tamin'ny vavahana Jiosy izy, dia matetika reniny hoe fanjakan'Andriamanitra na fanjakan'ny lanitra. Fa izao ny tsy azony dia ilay hoe ahoana ny fomba ahitana, ny fomba ahatsapana, ny fomba idirana, ny fomba ifandraisana amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity. Amin'izay mety ho nahazatra ny fariseo dia ny hoe amin'ny alalan'ny asa, amin'ny alalan'ny fanajana ny fomba, amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna, amin'ny alalan'ny fanajana ny lafin-javatra maro samihafa momba amin'ny fivavahana sy amin'ny fiarahamonina no ahitana ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia ahitsin'i Jesosy hoe tsy izay angely izy. Ateraka indray vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Iny ny dikan'ilay hoe ateraka indray. Rehefa miteny hoe ateraka indray ianao dia izao, voalohany indrindra dia izao, ny ateraka dia tsy manao na inona na inona fa miandry. Tsy manao na inona na inona mihitsy ny zaza ateraka fa miandry izy. Anjaran'ilay miteraka ny miezaka, anjaran'ilay miteraka no manao ny tokony atao rehetra mba hahatonga ho teraka ilay zaza. Ary dia Jesosy manao hoe tsisy na inona na inona ataonareo ange mahatonareo mahita ny fanjakan'Andriamanitra.
ohatsika manao hoe ny olona taka Nikodemosy a dia olona tsy mba zatra tolorana amin'ny zavatra rehetra, olona mpanan-karena Nikodemosy a, olona manam-pahaizana, olona niezaka, olona tsongon'olombolo, ary olona manana zay aja mamboninany zay, izay fananana zay toerana ambony zay mihitsy aza natonga azy tsy nakao an' Jesosy tamin'ny atoandro fa nakao an' Jesosy noho ny amin'ny alina manginana ka any am' Jesosy liny saingy tsy tiany ny ho tsarain'ny olona hoe toa nakao amin'ilay Jesosy ianao ve olona manam-pahaizana be to de ho ao amin'io Jesosy tambany vohita io satria Jesosy Galileanina, olona tambany vohitra. Ianao ve fariseo, ianao ve olona mihaja, olona ambony de andehakao amin'io Jesosy olon-tsotra io, de menatra Nikodemosy ary teny alina izy nandeha tao saingy fantany kosa nefa mairaka Andriamanitra an' Jesosy. De hoy Jesosy ateraka indray ianao de mahita ny fanjakan'Andriamanitra, zany hoe tsy ny fiezahanao angeny mahatonga anao mahita ny fanjakan'Andriamanitra, tsy satria ianao niezaka, tsy hoe satria ianao nanao sorona be, satria tsy hoe ianao nanao asa soa be, izany ilaina fa tsy zay mihitsy no ahitanao ny fanjakan'Andriamanitra, fa ianao manaiky ateraka, zany hoe manaiky mandray izay zavatra nataon'Andriamanitra, manaiky mandray zay atolotr'Andriamanitra, manaiky handray zay dingana ataon'Andriamanitra. Zavako malala, ny olona teraka indray de olona manaiky ho volavolain'Andriamanitra, ny olona ateraka indray de olona manaiky zay fitezana ataon'Andriamanitra, ny olona ateraka indray de zao olona zay tsy miankina amin'ny fiezahany, tsy miankina amin'ny herin'ny tenany, tsy miankina amin'ny fahalalany raha anatona an'Andriamanitra, olona manaiky andray zay atolotr'Andriamanitra fa tsy olona miezaka hanome an'Andriamanitra aloha voalohany. Ny olona teraka indray de olona manatsotra tanana handray ilay fanomezan'Andriamanitra de Jesosy, fa tsy olona miezaka hanolotra ao an'Andriamanitra. Inona moa no atolotra ao an'Andriamanitra eo? Inona? Olona mandray, olona vonona ny handray an'Andriamanitra, vonona handray ilay fanomezana atolotr'Andriamanitra, satria eo ambany eo zao Jaona 2:20-21 toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Vonona handray zany ve? Ny olona manatsotra tanana handray hoe Jesosy, za vonona handray ilay famelan-keloka, za vonona handray ilay fanomezana fanamasina, za vonona handray lay fanomezana to amin'ny hazo fijaliana, de zao amin'izay fotoan'izay dia mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny faharoa, ilay hoe ateraka indray tsy midika hoe tsy miankina aminao le izy, fa tolorana ianao, fahasoavana zany. Fa ny faharoa de zao, ny olona ateraka indray koa rehefa ateraka de zao manaiky manaiky ho tarihina, tsy hoe rehefa zazakely zany a mazava ho azy mahazaza ny zaza, rehefa ateraka indray de zao lasa toy ny fahanana sakafo, tsy manao na inona fa de karakaraina, tsy manao na inona fa de tolorana, tsy manao na inona fa de omena. Lafako malala ny fivavahana kristianina, satria fivavahana miresaka momba an'Andriamanitra mpanome de tsy inon'ny olona, satria amin'ny olona raha tsy zavatra vidiany vola, raha tsy zavatra iezahany, tsisy heviny aminy, fa rehefa zavatra natolotra ho aminy de heveriny hoe tsisy heviny, zavatra tsara visy de omena maimai-poana, fa matoa ny zavatra omena maimai-poana de zavatra ratsy mandrakariva, satria efa masaha ny toe-tsainy zao tontolo zao amin'ny antsoina hoe takaly ny olombelona, ka izao tsy afaky ny handray zavatra tsara raha hoe zavatra notoloana fotsiny. Ny famelan-keloka nefa de zao natolotr'Andriamanitra maimai-poana, ny famelan-keloka nefa de natolotr'Andriamanitra tsy misy takaly na inona, afa-tsy inona, afa-tsy tanana mitsotra zay midika finoana, afa-tsy tanana mitsotra zay midika fandraisana ilay famelan-keloka. Eto ary de zao ny hoe ateraka indray faharoa de zao manaiky ho tezain'Andriamanitra, tsy miankina amin'ny fahalalana. Hoy ny boky Nomboana 2:9, matokia an' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehany rehetra, izy andamina ny lalanao. Zany hoe amin'ny fotoana anekenao an' Jesosy tompo sy mpamonjy dia manaiky ianao ho tarihina, ho volavolaina.
ho tefen'andriamanitra mihitsy ary tahaka ny anefenany zaza aza mietrehtra mane tsy za zany rehefa teraka indray de tsy maintsy iankina amin'ny saiko, iankina amin'ny fahaizana, iankina amin'ny fahalalako tsia fa ny olona teraka indray de olona manaiky ho babony Jesoa, olona manaiky ho tefeny Jesoa, olona manaiky ho tefeny ny fanahy masina, olona manaiky anaraka zay sain'ny fanahy masina ho tanterahiny. Tsy olona be idrikiny eo anatrehan'Andriamanitra, tsy olona be famaliana eo anatrehan'Andriamanitra, tsy olona mana mariteno anatrehan'Andriamanitra, tsy olona maneho koa fiezahana mihoatra noho izay ataon'Andriamanitra, fa olona manolo tena handray zay atolotr'Andriamanitra ary manaiky ho tezain'Andriamanitra. Raha toa ka bia amin'izany lalana zany isika, tsaroantsika tsara Paoly rehefa nitaingina soavaly andeha anenjika ireo amono ireo kristiana na amatotra ireo kristiana tany Damaskosy, nienjera teny ambony soavaly ary de lavy tamin'ny tany ary de notantanina satria na ny lalana aza tsy hitany. Ny olona teraka indray de zao olona manaiky ho tantanin'Andriamanitra, ny olona manaiky ho tefen'Andriamanitra ho tsika teo. De hoy Jesosy ary tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary dia aseho ny tompo eo ambany eo manao hoe fa izay ateraky ny nofo de nofo ary izay ateraky ny fanahy de fanahy. Ny fanahy no miteraka atsika, ny fanahy no mahatonga atsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha toa ka mijery ny Tsipriany vitsivitsy amin'ity filazantsara kanjano toko fahatelo andrindra voalohany ka hatramin'ny fahavalo teo tsika de mbola hamafisin'i Jesosy manao hoe sao ankeny izy raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka ny olona tsy mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa miditra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa izy rehefa ateraka ny rano sy ny fanahy. Inona moa ny rano? Ny batisa. Ndikany hoe rano de ilay batisa. Ary ny fiangonana manao batisa ny fiangonana io. Ary ny batisa dia de midika fandraisana ilay famelan-keloka nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ny hoe ateraky ny fanahy kosa de Pentekoste io. Zany hoe mba hahatonga antsika ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ateraky ny rano sy ny fanahy de ateraky ny Paska aloha, zany hoe manaiky ateraka amin'ny Paska, manaiky hiara-maty amin'ny Kristy, manaiky hiara-belona amin'ny Kristy. Zay ny antsoina hoe Paska. Ny antsoina hoe Paska de zao faneketsika ombona amin'ny hazo fijaliana miaraka tamin'ny Kristy, Galatiana toko 1, Galatiana toko 2. Zany hoe rehefa voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, tsy zaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anaty koa Paoly. Ny dikan'izany de zao amin'ny fotoana izay aneketsika ny Jesosy tompo sy mpamonjy, ateraka indray isika. Paska zay. Eo amin'ity hoe mahatonga antsika tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra zany dia mirandrana mazava tsara ny hoe Paska sy Pentekoste. Ateraky ny rano isika amin'ny Paska. Eny batisa ny dikany ateraky ny rano, fa ny batisa dia midika hoe fandraisana ny fahafatesan'i Kristy, fandraisana ny fitsangana ny tany maty, fandraisana ny famelan-keloka tonga zanak'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe batisa, zay raha teo namboarana ny Paska. Fa ny ateraky ny fanahy kosa de zao ny Pentekosta. Zany hoe rehefa nahatsiaro famelan-keloka ary isika, rehefa navelan'ny tompo heloka isika, rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, dioviny tamin'ny rano, de izao inona no mitranga? Ateraky ny fanahy. Lay ateraky ny fanahy de izao tonga vonina hanao ny asa tsara, tonga depolin'Andriamanitra ka vonina hanao ny asa tsara, vonina hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny aty ambadiky ny lehibe faharoa de nalaza lay teny hoe born again, zany hoe anteraka indray. Ary toy ny lamaody mpisainana mihitsy tamin'ny fiangonana evanjelika ny hoe ateraka indray. Ary indraindray moa de mety hahafantarina mihitsy ny hoe enao de efa nateraka ve, enao zany mbola tsy nateraka indray, enao ve efa converti sa tsy converti. Indraindray fametraha-panontaniana tahaka izany re aty ambadiky ny lehibe faharoa aty amin'ny taona 80 moa taty Madagasikara taona 70 de dia zary voambolana nipotra tsikelikely ny hoe ateraka indray. Avako malala, ny olona rehetra zay natao batisa de efa nateraka indray.
ny olona rehetra zay nandray ny fanasan'ny tompo de efa nateraky ny fanahy fa tsy hoe protestanta mantsy tahaka ny hoe protestanta réformé na protestanta luterana na tahaka izany na katolika koa raha de tsy de tena manao zava-dehibe na ny maromarina kokoa tsy de tena miresaka loatra lay conversion individuelle zany hoe le hoe efa niova-po manokana fa amintsika de zao tsika natao batisa de efa midika fandraisantsika ny famelan-keloka zay itsika na anaty latabatra masina de midika fandraisantsika ny famelan-keloka midika fahaterahambaovao zay fa indray moa ny olona tsy inona ny eritreritra manao hoe zany fahaterahambaovao de tsy maintsy mariny zavatra manokana eo amin'ny fiainana ohatrany hoe miteny tsy fantatra ohatrany hoe mangovotra ohatrany hoe misy zavatra tsapanao manokana rehefa teraka indray ianao tsy de zay loatra raha mamaky tsara ny baibolitsika tsy de zay loatra misy zany tsy laviny fa tsy de zany loatra akory mazava ny tenin'ny Paoly Galatiana toko faina dia ny 2:20 raha teraka indray ianao zany hoe rehefa tonga ao anatinao ny fanahy masina ka ateraky ny fanahy ianao de zao ny voankazo entiny zany voalohany indrindra ny vokatra entiny zany voalohany indrindra dia ny fitiavana ianao miaina ao anatin'ny fankalana io manjary lasa maimty ianao sorendavy io manjary lasa manam-pifaliana ianao kizitin-davy io manjary manana fifaliana satria nateraky ny fanahy satria le fanahy ao anaty fanahy fifaliana de ny voankazo voalohany ateraky ny fanahy masina Galatiana toko faina dia ny 2:20 ny vokatra hoentin'ny fanahy masina de zao olona manjary miaina ny fitiavana manjary tia an'Andriamanitra manjary tia olona ary manjary mety ho tia ny tenanao koa azy ianao tia ny tenanao amin'ny lafiny hoe de kojakojaiko ty tenako ty de amboariko ty tenako ty de mba ataoko ty tenako ty fitaovana itoeran'ny depolin'Andriamanitra manjary tia namana manjary tia ny hafa hoe andeha hiezaka mba hitondra vaovao mahafaly anafaka ny hafa avako malala aza misalasalatra efa nateraky ny rano sy ny fanahy ianao satria efa vita batisa satria efa nandray an'i Jesoa tamin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo satria vita batisa de zao mino fa mety eza kosa iraiki-po amin'Andriamanitra de ho hitanao ny fanjakan'Andriamanitra ho hitanao ny tanan'Andriamanitra mitsotra mety eza te fen'Andriamanitra mety eza anaiky ho tarihin'Andriamanitra de ho hitanao ny fitahin'Andriamanitra ivavakisika tompo am'soranao zahay fa ianao Andriamanitra dia naniraka ny zanako malalanao mba ahatonga anay ho zanakao radio koa ianao de naniraka ny fanahinao masina ahatsiarovanay fa olona voavela heloka izahay olona zay nalainao tamin'ny izao tontolo zao ka mbi amin'ny fahazavana mahagaga de ataovy mahatsiaro zay Jesoa ataovy mahatsiaro fa efa nateraky ny rano sy ny fanahy noho ny batisa noho ny finoanay ny famelan-keloka nataonao noho ny fanapahan-kevitray ino sy anara-dianao de taio ny asa anay tompo ataovy fanomezam-boninahitra ny anaranao taio ny fiainana isan'andro ho feno fifaliana ataovy olona mahay mity ny mpiarabelona amin'ny mandrakarivo zay zay tompoan'ny tanindrazana eo am'izao fotoana akatoky ny fifitianana izao mamindra fo aminay malagasy ianao azaviranao ho fanesiny zao tontolo zao zay manoloana ny fahantrana manoloana olam-piarahamonina maro samy hafa fa aneo zava-mahagaga tompo mifahazavan-tsaina satria Andriamanitra tiana ianao de mametraka n'isan'andronay eo ambany fahasoavanao zay Jesoa rakofy amin'ny rano soa indrindra mba hifaly amin'ny fanararanao amin'ny naranao Jesoa.